Ndembava eo amin'ny vaovaon'ny finoana omaly tanteraina ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny FJKM Ambohitately. Voromaly ny zanaky ny fiangonana amaly ny fanasana izay fankalazana fanao isan-taona. Voromaro ny zanaky ny fiangonana omaly teny amin'ny FJKM Ambohitately nanatrika ny fankalazana ny fetin'ny taranaka. Nanamarika izany fankalazana fanao isan-taona izany ny fanampom-pivavahana lehibe izay nitarihan'ny mpitandrina Rakotina Valona Maoly. Maro araka izany ireo zavatra nanamarika ny fankalazana ny fetin'ny taranaka ho an'ny FJKM Ambohitately. Andremo Ranevy Rafaenolahy voalohany fiandraiketana ny fifandraisana. Toy ny fanao isan-taona dia misy ny herinandro izay fampahafantarana ny taranaka maro ny fandimby tato amin'ny fiangonana nandritry ny 50 taona. Izany hoe misy taranaka ray isan'andro nandritry ny herinandro. Nampiavaka ny herinandro ity dia nisy manokana ireo mpitandrina izay andihy niaraka tamin'ny mpitandrina tao amin'ny fiangonana izay naka andro fotoana manokana anankiray niaraka taminay. Raha ny fahafitrena avy amin'ny zanakam-pielezana izay manatrika etona dia miezaka ny fiangonana tsy atao fahazarana fotsiny ny fetin'ny taranaka fa mba hijerena fijery lavitra, hipanjinana ny lasa nefa andinihana koa ny ho avy sy ametrahana am-pelatanan'Andriamanitra ny ho avy toy ny fanomezana ny asa fa 50 taona izay misy trano hatsangana ho fanamariana izany taon-jaobily izany dia efa eo akaikikaiky ny famaranana ny fiangonana. Nahita-pahombiazana amin'ny ankapobeny ny fankalazana ny fetin'ny taranaka tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny FJKM Ambohitately izay nankalazaina nandritra ny roa andro maninjitra. Nanamarika ny andro sabosy tokoa ny tsenaben'ny taranaka fa fahalamaka na ny vide grenier. Ny vola azo tamin'izany dia natokana ho an'ny fiangonana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremana.